manao ny fanekena masina ilay ny fiangonana am'izay rehetra hodegonina ao aminy. Fitetepyantarana Itoanatren'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky amin'ny fa azoty hivavaka sy hamaky ary hianatra ny soratra masina, hizara sy hampiasa izany koa amin'ny hafa. Namam-pitantona ka hiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana eo amin'ny fiandrasana ny olon'Andriamanitra. Hitantana tsara ny filaminana fampivavahana ao am-piangonana sady hamonjy ny firenena rehetra ary izay farany azoko atao. Anaty sy andefitra amin'izay hevitra tapaky ny maro no hiarina ladava ny firaisan'ny fiangonana sy osy. Anao izay azoko atao amin'ny fandavan-takanina fiangonana ny adidy rehetra amboly. Taizany kristianina anao ka hitona raharaha izay fiangonana amin'ny sinody sy ny fampielezana ny filazantsara any ivelany. Hitandrina ny fiangonana azoto amin'ny fanompoana Andriamanitra mba tsy miteraka ihany mamaky ny fiangonana tara fa izy no leoko. Ny herin'Andriamanitra no lekiana hahatanterahana izany. Amen.